reo zany a ny paneliste atsika silo izay mpitendry mozika maro lafy, mpitendry mozika maro lafy ary efa ela lycée zany hoe silo zany a les enfants de lycée de référence sy ny ary tourisme découverte foana ny hitanareo isanandro rehefa miatrika événement. Androany nareo dia miona amin'ny silo, miona amin'ny Danasa Malagasy, miona amin'ny Sabrina Zanapary, Rita Basesa, Bertrand Vali ary Zoky Lanto Rahermanana. Ok, tiaka be ho an'ny zareo. Mialohan'izay nefa ny mialohan'ny tena nomboantsika ny conférence dia hiantso ranabavy anankiray sika dia Marie-Louise. Tiaka be ho azy izay izy ny filohan'ny vakodrazana, tarika fana vakodrazana donakafo tonga sy hoenao madame Marie-Louise atsona atoandro dia tonga enao tsy hipetraka fa tonga dia hiasika senao iresaka izy anazava amintsika ny zava-maneno nentim-paharazana mety tsy misaraka inona daholo ny fitaovana ampiasainy zareo rehefa manao vakodrazana izy. Dia rehefa vita neny madame Marie-Louise dia hiditra rehefa fara efa aveo anazava mozika betsileo. Ndao sika ary hiaraka akafi sy afantatra ny mozika vakodrazana be tsy misaraka. Marie-Louise tao sotra besika na mia fizakana akory aby lany isika tsy aby tonga aketo tonga sy miaraba no namany vitra dia sy maintsy miaraba alohany anomboka zegny raha to la oafanao vakodrazana zany dia araka zakena zegny hoe vakodrazana izy dia sy maintsy mamomagna fitafiana be sy misaraka dia ny fitafiana be sy misaraka zany dia lamba hoany ambanina hoe simbo fizakana ananjy aty dia misy kazaka ambony, ny kazaka ambony zany dia colla Claudine dia tagnana pofla koa foika izy fa na lava-tagnana ndraiky izy dia France vava-tagnana ananjy dia avekeo misy dantelle kely aketo devagna aketo dia fody avo izy io mifody afara zany dikany hoe fody avo mifody avy afara fa sy devagna zany bouton ananjy avy afara ampilagna hoe bouton ananjy avy afara dia mba tsy hamoaka nono zany ohatra misy tapa bouton ampagnanovana rano hoe mpandianana dia sy maintsy mifody afara zany ny bouton any be sy misaraka. Dia bakeo misy sakina ity sanga fizakana anarety tanora ankehitriny anazy fa sakina zegny anarana fizakana ananjy. Dia akato misy taraka, mampiasa taraka zany ny atao hoe taraka na hoe fare dia volo izy io na volo gasy anaovana ananjy na volo be dia manjary koa fa mila volo be matoy na ohatra fa volo be anaovana ananjy mba sy hoan'ny biby malaky zany. Dia ity zany atao hoe fare zany. Dia misy misatroka zany dia afo formany amin'ny lilahy afo formany amin'ny viavy. Ny amin'ny viavy misy finy dia la misy finy azy any amin'ny lilahy atao finy sotra foana dia nohatra izy amina satroka mangarana ndraika dia tsy misy miavaka kely misy rano karanty zany ny amin'ny lilahy dia ny amin'ny viavy tonga dia boribory sotra na ohatra mangarana fa napenja izy misy finy amin'ny viavy dia sisy feny amin'ny lilahy. Dia akato zany dia amin'ny taraka ty zany mampiasa an'ity atao bagety ananjy fandraboana ananjy ty volony akakazony ity. Dia akato ndraika misy simbo afaka mampiasa simbo alamba zany dia afaka mampiasa simbo rafia fa ity zany simbo rafia ho an'ny viavy dia akanjo be rafia ho an'ny lilahy. Dia rehefa mampiasa lamba ndraiky ny an'ny viavy dia akanjo be lamba ndraika sy ny an'ny lilahy rehefa lamba ampiasaina. Fa na rafia ny an'ny viavy dia akanjo be rafia koa ny an'ny lilahy karakaran'izay zegny am'ity. Dia akato zany tadovina zany izy ty andao mandihy atao rano ka voan'ny ty ambany dia ty lakana zegny manamarika fa ny be sy misaraka dia mampiasa lakana ty amin'ny fatrany be sy misaraka. Dia la ohatra enga hiasana ty ala dia ny viavy andao lakana ny lilahy ankamory akato dia fara zany ny lakana. Dia ity zany marika hoe mamalagasy antsika dia misy drapeau malagasy dia misy sarin-tany malagasy sarin-tany Madagasikara zany. Dia ity ndraikany cordeon dia
dia akato ndraiky zany ity zany lycère ty zany atao anoratana zegny raha tokony hoe raha atao miandro amanaovany akarmasera ka hoe 26 zegny ohatra dia soratana akatony 26 zegny ity ndraiky zegny kayamba vita volona hoe sikazegny vita volo ty direct ty ndraiky zegny atao amin'ny amombotro na ohatra iteny kayamba amin'ny tongotra dia kekely ty ampeseny itendry amin'ny tanana dia lava ty fa ity vita amina boaty zany ty fa ity vita amin'ny volo dia akato dombokana hoe amponga ty zegny ajanadretry amponga kely na hoe toboka kely dia ty toboka be rinondretra zegny agnarany amin'ny besimisara zany hoe zanadretra ty dia rinondretra ty zany zegny izy amin'ny besimisara dia karakaran'izegny zegny raha ampiasainy vakodrazana le fagnano vakodrazana mbola misy ndraiky zay atao hoe sirivo zegny fa zay zany vitsivitsy dia sampiasanany fa mila marobe ambony setra dia afaka mampiasa sirivo ndraiky zegny amboarana volo aiza tapaina ndraiky antegnategna akito misy resôro akeo sotratsika jiaby miaino tafanazavana fofoteteo ankasiahana madama Louise manosoasika tompoko dia mazoenao toerana misy toerana itsy misy toerana tsy avatra avarapatanazy reo no mipetraka ao amin'ny alamady reo no mipetraka dia ankasiahana nitona zay fanazavana izay satria zava-dehibe alohan'ny nomboantsika les conférences nahafantarana izay approche musicologie zay dia alohan'ny tena nomboantsika ny fanazavana hoentin'ireo panéliste reto dia ndao aloha hiaraka akatsirony amin'ilay dia ho zay ataon'ireo mpianatra reto ao anatin'izao fety mozika zao dia efa anaty sangatsika ny atao hoe école de bassiste dia ireo tanora mba tena mbola ankizy kely mpianatra classe seconde avant amin'ny lycée de référence no miaraka amintsika eto dia zareo zany no membre voalohany ao anatina antsina hoe école de bassesse dia ny tanjotsika amin'izy ity dia ametraka académie de bassesse eto Toamasina ary ametraka musée de bassesse eto Toamasina ireo zany zao no promotion voalohany ao anatin'ny école de bassesse. Bravo. Musique, assu bravo à Jarou.
Makasika karakizia ireo ndraiky mpianatra ao amin'ny lycée de référence izay promotion voalohany ao anatin'le projet école de Basesa izay ho atao académie de Basesa aorianao a fa ifampiresahantsika sora tompoko oa idisika ao anatin'ny fanazavankevitra zany amin'ny ivelakely fanazava-paikanto ny lohahevitsika le hoe ahoana no ahafahantsika mampiroborobo ny mozika Basesa satria tsy azo ialana tsy azo divirana ilazana fa ny kolotsaina ny fototsiny fampandosoana firenena anankiray raha nisy firenena tsy manome asy zany kolotsaina ao aminy a dia maty ho azy firenena atahorana zahavosiko Madagasikara amin'ny zavatra zay fa alohan'ny ampiroborotsika amin'ny Basesa tsara foana no fantatsika ny tantarana zany hoe Basesa zany andao a approche historique no entsika raha lanto raha hermanana ahoana ny azo lazaina mikasika ny tantarany Basesa ary magnano marakaly raha famotsafa zany namana le hira nandeha teo aloha satria tonga dia fampiroboroana Basesa dia hira nitaroka volambita. Ny volambita dia volana anankiray amin'ny Betsimisaraka. Le tompon'le hira matetika moa zany tena hoe le Roger de Rosemena fa ny tena anarany Roger Jean-Louis. Roger Jean-Louis niasa tary amin'ny résidence tary izy nanisany taona maro zany izy zany hoe fampidira tonga dia tsy miandry baolina amin'ny totony zany tonga dia efa nalefako zany satria ny antony za zany ao anatin'ny média dia tokony hizatra teneny zany rehefa ao amin'ny radio hoe izay le hira izy ny tompony iny inona no entiny zany hery zany dia le hira nandeha teo zany matsiatsiary ny famille zay ny titre an'izy ny Roger Jean-Louis na ny trompe volambita zany fa miresaka tantara tsika Sylvain raha vao miresaka tantara dia tsy maintsy mitady mporofo an-tsoratra mitady mporofo am-bava sarotra mitady mporofo an-tsoratra amin'ny hoe Basesa ny mba hitako zany aloha dia tamin'ny taona 1897 avy tsara 1897 mbola voazanona tany vetivety Madagasikara raha ny mpianatra tsara zany dia nisy note sur le Betsimisaraka nataony Berthier. I Berthier io dia chef de province de Tamatave izy avy teo eo amin'ny resaka coutume ny nanazavany dia ozy izy hoe ny Betsimisaraka ozy dia mankafia dia sy hira zay zany no teneniny zany ary eo amin'ny dia ozy dia tsy mivily manokana ny hoe danse du riz io le tototiaviny zany izy amintsika hoe danse du riz izy moa zany vazaha mbola tsy niresaka Basesa izy tamin'izany fa danse du riz mampiasaina ozy ny hira sy ny dia amina réjouissance zany hoe amina tsikafa raha misy hira koa ampiasaina amina funérailles satria teny vazaha moa zany izy amina amin'ny andro faty fa ny fanontaniana dia hoe oviana no nahelona an'le hoe teny hoe Basesa sarotra valiana sarotra valiana ny fanadihadiana-mbava nataoko zany dia tany amin'ny taona 1940 reo ray aman-dreny nanontaniako zany satria nahita olona be dia be za dia teo 1940 nahenona voalohany nahenonjareo le hoe Basesa tany amin'ireny atao fangariana reny atao fangariana dia toerana fanodinana fary amina Abetsy zay tantanana Renone tsy dia fanalavitra koa ny Basesa sy ny Sega tsy fanalavitra fa amin'ireny fangariana reny zany nahenony le ray aman-dreny tavalesaka tamiko le teny hoe Basesa tamin'ny 1940 tany a Vatomandry tany a Brickaville tany a Mahanoro tao Modorina zay zany fangarina daholo io tamin'izany zany nahenony ray aman-dreny tavalesaka tamiko nahenony voalohany zany teny hoe Basesa zaka efa taloha lavitra zany izy fa zay moa zany no voaporofo fanadihadiana-mbava enquête orale moa zany fiteninay azy mpanao tantara enquête orale zany fa ny Basesa zany efa nivelany tsy tatia tanàn-dehibe fa teo amin'ny taona 1958 teo zany no misy tarika maromaro satria misy événement lehibe tamin'ny 58 le 14 octobre iny nisy fety dia misy tarika maromaro ry troupe folklorique de Betsimisaraka nentin'ny Peter Patrice
ny ry periperi valia ry rakotsizafy tao folopointy ry Paul Voizo ry le voix François tany Nivorano ry Paul Ravo tany Nivoranto zany olona rehetra zany zany dia ray aman-dreny be eo amin'ny vakodrazana zany dia anatiny mazava loatra moa zany ny filobovolambika zay misy ny hira teo iny fa mbola vakodrazana nentina teto amin'ny tanàna Tomasina aloha zany tamin'izany fa teo amin'ny 60 teo zany nanomboka le maro le instrument na le orchestre osika zay nampazaka azy mazaka asika miresaka azy reo orchestre reo zany dia misy an'ry supersonique misy an'ry éclair zany éclair zany dia re mandeha le farzem aloha zany aloha dia fanalavana teny fa tsy hoe teny anglisy le izy kuza botvety le F Flore na Florentin le Albert le R René le saxophoniste igny le T Thierry le H Harrison Pic le Eva le ray aman-dreny zareo ny Manga le Patera zay le farzem nanana orchestre be dehibe zany tsika nanana fitaovana be dehibe zany tsika teto amin'ny fahatatsinanana fa amin'iny zay nampinaponasika natanjaka nanana fitaovana dia misy olona koa zany nampiroborobo azy ry Mararno ry Renegason ry etendatsiraka teoriana tamin'ny alalan'ny disque kayamba nampiroborobo an'ilay basesa na tonga atsika natanjaka be dehibe tena lasa lavitra be mihitsy tamin'ny resaka basesa io ny basesa dia ny fahamatotra amina nature misy hira zay tadidiko kakazo maisy siala mitontognona labe andrio manambady ero siala mononona labe zay zany le hira tsika zany miresaka nature izy miresaka nature zany ao anatin'ny hira basesa dia hoe ahoana nampirobobona ny basesa ny hevitro manokana dia alohantsika nao occupation du terrain zany hoe ho ampiasaintsika daholo reo fitaovana ny toerana misy nanana ny le teo kaikininy nanana ny toerana takaikininy bazarika théâtre de verdure nanana ndray zany tsika tamin'ireny république voalohany nafahana nampiroborobo ny basesa zao zany ho ampiasaina asan'olona maro be zany fa tsy olona vitsy no mampiroborobo an'izany basesa zany sy asan'olona anankiray olona be dehibe dia ampiasaina reny ampiasaina ny dia zay zany hitako hoe ilay mijery aloha zany momban'ny tantaran'ny basesa akasitratsika ny naralanto mezika teaky izy ao fitaovana azy rehefa aveo izy mbola anao follow up fanampin'izay fahavany zay fa raha izay tantarany basesa ny ankapobeny misy ny pratiquant na basesa mpanavabrazana dia Berton Vali. Berton ahoana ny fanomezanao fanavavany hoe iny nazo ambara hoe taiza no mitoerany basesa ino natao hoe basesa zay ro zay fotsiny aloha rahaboanaty aveo ampina ny fanavany akatrano reo Berton Vali dawa sotra betsaka fanomerabatsika rehetrarehetra zany tonga sy mifagnotsafa na olozeny saka dia mametraka ny androlahary tsara pelary samy fagnosafa hoe fanontanianao teo zany ny mipirany basesa mipirany basesa zany famatotra ny zakany lanto teo zany hoe tao amin'le fangarena io zany dia teo zany raikitra ny fiteheny satria maro be maro ny olona misotro an'le betsy zay dia rehefa teo zany dia raikitra le nampiaraka dia tamin'izay fotoanandro zay zany ny faray zany ny basesa bamboy tapohan'ny faray fa io faray io mandeha roa sady mandeha mipaky io mandeha amin'ny hatsarana satria le amin'ny faky tamin'izany fotoanandro zany mbola tsy dia hoe mibahantoerana ny fivavahana dia io faray io zany mindesina mampikatandro dia teo amin'izay le vazava hoe ny tena kay zany ato le base la base c'est ça le
Zany base dia zay zany tratratsika gasy reo zany hoe lalana tokony miatsy dia momba ato malaky dia tonga dia iny zany mialako hoe basesa. À la base c'est ça, basesa ny rô raha tozotozony. Ay araha. Ohatran'izay zany mipirany basesa. Dia hoe ny basesa tamin'izany andro zany ny basesa zanak'rova. Hoe ino moa atao hoe zanak'rova? Zanak'rova io zany agny Afrika Atsimo agny le olona mihirana miosika tsy voatery hoe misy zava-magneno na hoe ino fa le magnakoako be le magnolakolaky iny iny atao hoe zanak'rova. Ary zay tsy misy bloza fa hira mafana. Dia miaraka amin'ilay faray iry zany vao maika lasa ohatran'ny vary mitondraty. Any be misy hafanana be ao. Dia mampatsiaky kely fotony za satria zay ny tantara voatsotona satria ny olona teneniny landrotato zany Petera Patrice zany ray aman-dreninay agnatin'ny tanàna nipetrahany eo ambolo madinika. Zay satria manome fotsiny hoe izy moa tena Berton Vality nanomboka tamin'ny 1986 no nanomboka ny tena vabe jusqu'ankehitriny ty. Ka zay ngamba ny azoko amaligna ny fanontanianao. Ndahoara makasitraka ny Berton Vality. Berton Vality eo amin'ilay Vality azambola apetraka micro azafady. Ino atao hoe Vality dia misy karazany firy ny Vality amin'ny fadinao ny ankapobeny satria ianao milalao Vality maro vandy, misy Vality tsy maro vandy. Misy Vality tsy maro vandy satria misy fiteniny mpanao politika zay hoe tsy marina riso misy filasa. Lasa ohatrany manavakavaka olona raha miteny an'izany satria tokony normalement zany ny valia amitsika eto ny valia volo fa mety nyzala agny ampovoany agny izy. Ça s'appelle géographie de la musique. Dia le valia vata satria tsisy olona mitety valia teto raha tsy rakotsafy. Le tao folo pointy resahany zokolany teo. Satria rakotsafy izy aty fampiretrana teto. Mipetraka teto ary zany valiany zany olona zany raha olona raika tsy mazaka anazy fa maventy be. Dia tamin'izany tsisy kabare zany fa rehefa tetendry fotsiny dia efa mitendry amin'izay tany malalaka agny. Iny nivon'ny fiarahamonina. Valia vata, valia volo na hoe valia bambo. Zay ihany ny karazana valia. Fa noho le hoe fivoarana ankehitriny zany mivoatra zany hoe valia. Ndahoara zany hoe raha récapitulena voalazany Berton Vality teo dia misy ny valia vata rectangulaire ny paoziny forme rectangle any. Fa misy kosa ny valia bambo na valia volo rond ny paoziny. Ohatran'ity ohatran'io le faray le bambo sy valan'io fa misy corde eo aminazy misy toa ambany. Zay. Ok. Mankasitraka Berton sao dia mbola nisy anapina azy sa rehefa aveo manampy. Aloha rehefa aveo Lampo misy anapina azy namana lampo ndahoara mankasitraka dia misy le anaran'olona koa zany Raliza Elisabeth atao Brickaville izay tompony amin'izany vakodrazana zany isan'ny nampiroborobo ny vakodrazana i Raliza Elisabeth. Za moa zany tsy nanana chance enona taminazy fa za nanana chance nahita ny Petera Patrice ny resaka ela be mihitsy le lohanary tsy nahita ny rakotsizafy kosa satria rakotsizafy maty tamin'ny 1966 izy le rakotsizafy valiny tamin'ny foara le lehibe le foara bite tamataviny zany tena nampalaza le rakotsizafy. Le rakotsizafy avy any aloatra mangoro sy anaky zany agnoany zany no feviny rakotsizafy fa mahay tsara ny vakodrazana ty amitsika rakotsizafy. Ampivana azy zany hoe rakotsafy zany dia efa nisy fotoana natao famadihana. Tsy azokonina moa le taon'izay dia anisan'ny participé tagnatin'io zay amin'ny toerana atao hoe Ambopasika. Ndahoara. Ok. Dia akasitrahana izy mbola asotehana aloha isorana zareo tantara tena tantara misy zany hoe sady manao histoire de basese sika manao géographie de la musique basese. Nisany dada ny anarany dada efa lasa nampitondraina hoe dada samy malagasy. Tsy dada tsotratsotry fa dada samy malagasy.
Babila micro azafady a ho alefa any amin'ny data enao dada mpilalao mozika basesa ary raha tsy diso a ny hirany izy ny ankizy avy eo a hiranao les enfants c'est ça voilà de hoany amin'ny côté pratique oviny dada nanomboka roana tao anatin'ny mozika ary fa maninona ny mozika basesa nalohan'ny dada manoloana ny mozika bebe le raha zafony zao sotra ya mankasitraka amin'ny fanontaniana alohan'izany dia atomiro any safa alohany manakory aby raha idada nanomboka mihira mbola fa kely angamba dia efa nihira dada moa zany kristianina ao amin'ny anglikanina Vatomandry efa nanao skoty tanora raha mirala amin'ny skoty fa tsy maintsy mihira koa ny tanora am-piangonana mihira koa mbola tany zany dada dia efa mihira rehefa nianatra moa dada nianatra tamin'ny CEG Vatomandry dia to dia vomeka ny lomano tagnatin'ny hira mbola tao amin'ny CEG zay dia efa misy bangy maromaro tamin'ny taonandro rehefa vakansy ny andro dia miorganize gala des champs ary dia vao magnontany foana hoe zovo areo magnano hery dada zareo feno mpianatry trampolona Vatomandry tao tamin'izany zany efa dada efa dada izy ahoana hono nytoerany dada aloha dada io zany anarana mbola fahatelony izy io satria mbola niteraka to zany hoe efa teraka ditanao le zaza midoladola tsy hainy le hoe ianarako GBD Dieudonné Charles Dieudonné Charles zay le agnarany dada samy malagasy hitanao le zaza le vo miana amin'ny teny le Dieudonné tsy hainjareo do Dadané dadanay d'accord masiaka Dadané dadanay foana voateny Dadané fa voateny le Dieudonné tsy voateny dia teo zany le hoe Dieudonné Dadané do hoe dada d'accord akeo le uno a dada ahoana nieritreretanao an'le hiranao hoe samy malagasy za miny fa mitovy fantany aminana reo efa nieritreretinao ve hoe ho lasa chanson emblématique internationale izy iny sa tamanamorona azy tanana ahoana tsara ihany angambo anao le mpifantarina le hoe ovina izy niforona ovina za namorona an'igny exact efa mety misy resiteraka aby angamba ny anareo teo tamin'izay fotoana zany satria talohan'ny 1990 tagny namorona koa an'igny fa ny nivoany moa zany efa 96 tagny mbola enao somamy tina ny nanao akazy voalohany tao amin'ny groupe le mpangalanina talohan'iny aloha mbola nisy zesy Julien zay Julien Bassiste le rahalany ansainy dia tamin'izay izy diona le lasy lela dia alefa tamin'ny anao manjery fa tsy dia epoko rehefa tonga ny 97 faraparaka 27 na 98 dia niforona le hoe tsy miva zay miarahana sy entanàna ka maromaro zay tamin'ny tany fikampana tsy miva io ery Michel Patrick ery Jean Kely Nantenin Nazao ery Charles JBC maromaro dia nisoa zany hoe paralaila tamin'igny ry Tsarajoro izy ndraiky défini rivo sy ny tariny ry Bruno Resner kofobaratra dia nandeha nieritreritra hoe tsy dia nipoko loatra le samy malagasy fa manina raha averina ka tamin'ny voalohany kosa igny diona le lasy lehilahy dia rehefa naverina zany izy dia raikitra fa hoe ny vehivavy no atao hoe première voix za ndray lasa deuxième voix nanomboka teo zany izy mipoka iny dia hitany mpanao politique ianao hoe mpanao politique dia
angambany agnatin'ny andro raiky misy mbalo impolo mandeha iraka moa mierika samy malagasy mandeha mierika samy impolo angambany agnatin'ny andro raiky samy malagasy de nalaky voakapiteny le olona le hira izay ho resahantsika rehefa avy eo hoe ahoana ny fomba aprodrodona amin'ny basesa satria efa nilazainao izy teo matrakage rehefa matrakely maraina ataondro riva mira anankiray a hoe tavela ao an-tsaina na ianao raha voalohany a mahemira de ino koa mbo ira tsisy raha manjary zany raha any fa rehefa mandeha maraina atoandro mandeha ariva tampoko eo anao mihirahira le hira eny an-dalana zay anao fa matraky anao zay misaotra bady am'izay rehetra zay hoe de misaotran'izy oetsika anaovana faingo kely a asina di iarana amreto ankizy reto so hirany dada raha tsy diso a no hiranao raha andizanyreo ankizy reo mankasitraka ok eranavotsika apitrany Rita Sabrina ary Rana Simo apisany
Bravo, bravo. Ravikiny Vatomandry. Zany koragna taky mba azonao koragna aminay bitika moa zigny azafady raha. Le titre zany haiko isika amle hoe Ravikiny Vatomandry. Tsy de Ravikiny Vatomandry loatra le titre fa Toka Vatomandry. tsara ambiavy Vatomandry zany. Ay. Toka ny Vatomandry. Tany mahitsy malalako any. De misy zany agnatin'izy aloha hoe toka kely hitako tany maventy pareil ozy lalaka tongony Vatomandry kelakelana ampango ka raha botonga ary nampango ao misy zavavan-drano akory de mety garangamba ny olona hoe aiza koa de raha nampango misy zavavan-drano mandainga misy aza amizako mandainga manafy dadasa malagasy dadasa malagasy tsy mandainga angano ankirina izy igny angano ankira tsy fantako na efa naregny anareo taloha hoe misy an'izany hoe tribesoity na hoe misy an'izany hoe rapety iongotra ananjy reka tamatavy iongotra ananjy reka afenerivo ino tanjona rapeto alaky volana agnambo ameny anjanany ataonjanany kilalo zay le hoe angano raha ohatra amle hira hoe hitako tany maventy paregny lalaka paregna zany vilany saba karaha demi-cercle io izy ila hoe paregna agnarany Atsiogany hitako tany maventy paregna nalaka tongony Vatomandry kelakelana ampango karaha bouton maventy zany ry nampango misy zavavan-drano angano ankira zany izy tena marina karaha ohatra hoe mandaingy dada tsy dada mandainga fo olo maventy taloha soratota mazava zay kako izahoany angano de etony Berton Valia resaka raha to tamin'ilay ankizina ty teo hoe reo zaza reo io zay azoko alaina rehefa misy fotoana navaoko spectacle de reo zay hoe zay misy le école de Basesa zay le fisokafana nimana zany nareo arinao fa efa ho avy sady efa raha miasa anao signature contrat voalohany reo amizay makasitraka ny Berton mpanao Basesa daholo reo afaka miara-miasa tsika satria natao ifamily raha ihany isika ndao sika ho any amin'ny lerovavy Sabrina Zanapary ary Rita Basesa satria efa eny amin'ny Rita ny micro de inona fa manakolazanena koa Rita hoe nareo jeune be tena mbola tanora be mieritreritra ny olona hoe toeraka angamba ira ataony viavy reto nefa i viavy reto tsy nagnano toeraka fa nagnano Basesa inona ny natonga an'izay hoe Rita Basesa tena hoe safidy an'le hoe style Basesa fa tsy style hafa ndao a Rita Satrapetraka Monsieur Sylvain amin'ny fizakana dia fa miaraka ny mpizaha jiaby arabaina misy nantenena sy ny malakadra jiaby miaraka amin'ny tantsina sy artiste jiaby marinena aketo ia malaka an'ilay korananao zany Sylvain le Basesa zany voalohany indrindra tiako ampahafantarina anareo miainako laitra mbola bitika zay hoe nitezegna anazy zany resaka Basesa zany satria papako zay nilomagno tagnatiny dia fianakaviako jiaby zany milomagno agnatin'ny Basesa koa dia zany zany mahatonga anazy safidy manokana hoe le raha koa zany efa tiako letra mbola efa naturano ia dia zay mahatonga anazy safidy hoe tohizako sy nagnano rythme hafa miza taloha fa taty afara zany hoe aha raha ty koa zany taloha nalaza be taty afara izy tsy regny koza regny me zany izy fa tsy dia karaha taloha dia aha safidy hoe zany nanosika Basesa satria le raha tiako na lehibe anahy fa regny letra mbola kely misy soutenir papa dia Basesa zany raha
farizay mareo dadanao mpitendry ia tamin'ny farizay izy soliste njareo maro be zany mpitendry tagnatin'ny groupe farizay fa izy le tonga farany izy anarano Jeannot Lenoir afantaran'olona anazy Jeannot Lenoir Lenoir azo miresana kely ve nahitako anao voalohany aketo marina za dia mampafantatra fa historique manokana se Sylvain satria izy anisany namolavolana tamana tamin'ny classe taketo miaraka amin'ny tompokilava olona tamin'izany andro zany izy concours nataoko concours de chant des annas volantes tamin'ny Yansong alalan'le concours the best of Yansong des annas volantes dia izy amin'izay nandray an-tagnana anana mikadakeo natongavako amin'ny place zao dia merci beaucoup monsieur Sylvain. Merci. Pianatra dama reta tamin'izay classe que tamin'ny sixième classe de sixième reta nahitako azy voalohany ohatra anareo zao seconde dia rehefa nivolavolaina tao anatin'le projet culturel éducation artistique des jeunes publics moa zany le natao dia azo ohatr'izao reta tafapetraka amin'ny toerana misy azy ianao zany mila miomana fa tsy hoeto an-tanàna ianao le farany fa andehibe nareo promotion voalohany so daloizy Rita manahoana ny koragnana jeune mitovy aminao hoe anao dia jeune be kare dia hira karan'izany ataonao efa nisy koragna karan'izany fa tegna maro misy an'izany aza hoe miakatra le mpagnanira jeune dia félipiste vao miakatra basy aza dia sy taboly jiaby ino le koragnitsika ino atao ialagna amin'izay ia mbola resantsika mifaramparany akagny zany le hevitra mikasika an'iny fa le na fogna zany raha zakaiko anya dia tsara mozikan'olona io dia tsy avy mihina ny tegna satria mozikatsika kefa basesa ia fa matsitsara be fa mahita zazavovolainy monsieur Sylvain regny mandibe basesa io tegna mahafinaritra zany sira fa olona mijery agnatin'ny réseaux sociaux kany tegna misy touché regny hoe tsara raha karaha ty fa mila tohizana dia merci beaucoup les filles fa tsara be raha minareo bravo mety akanareo koa Rita sy Sabrina arinao marika Sabrina akasitrahana Rita ny fitafy aloha zany tsy misy mitovy aminao hoe tsy mititoeran'ity fa io ambony mitovy aminao zany hoe Sabrina vao mijeren'ny Sabrina zanapary dia malagasy io alohantsika io ny tsy hoe Rita tsy gasy fa Rita koa gasy fa Sabrina koa dia hita be le izy amin'ny fitafy any nitondrantsika amin'ny fandina voalohany hoe Sabrina ve zany mireare fa manana an'izao kolosaina malagasy zao ina ny antony Misondra betsaka amin'ny fanontaniana monsieur Sylvain voalohany indrindra miarahaba antsika jiaby izay manatrika aketo anareo ray aman-dreny lohavolo tamponilao nareo zoka ray aman-dreny vatinao sonotry ny tany nareo izay mitovy saranga aminahy indrindra nareo sandro nareo mahalasana ary efa tegna mahalasana mihitsy araka le hita takeo miarahaba antsika jiaby amaliako amin'izany fampitainana zany angambany mireareve enao mamalagasy anao satria tonga dia hita be aloha zany zao hoe tony fier fier mireare zany za fa gasy alonga voalohany indrindra satria gasy ray na dia misy somary metimety isa zany nareniko fa za zany tombondray mahery ozy fizakana zay dia za koa moa zany efa mivolovolaigna naraka tamin'ny fianakaviana indray fa dia mireare fa gasy zay zany malako le fanontaniana voalohany enao dia taranaka avao amin'ny farizay araka hazavainy raha lantoa le farizay makaianao fanafoizana anareo maromaro izy amin'ireo farizay amin'ireo moa zany no ray aman-dreny be anareo sy Rita araka le niresany zoky ray aman-dreny takeo dia agnaran'olona anankifito no natambatra no nazahoana an'le fardem zany hoe IF Florentin Albert Dinière René Demité Thierry H Harisoa na pika ny fahafantarany be sy ny maro ananjy satria tody Harisoa no agnarany dia nafezina hoe Harisoa dia Eva Eurlise Eva zany hoe bassiste
dia ny hoe mazana no papako a manda zany no zay manda batteur atao amin'ny tarika fahazema sady auteur compositeur izy. Ok, dia onoa mety avy amin'izay le nareo taranaka zareo teo aloha zay tena tonga reo tafaroboka tao anatin'le style sa nisy antony hafa ny safidianareo no hoe za iangala basesa satria rehefa eny ambony lapiazo zany Sabrina zany a sady magnano osika basesa mbola mitendry clavier ihany koa izay le kolontsaina ilay tontolo miainanao vena tonga tafaroboka tao sa tena choix artistique ihany koa. Mahakasika an'izany ndraika azoko zakena hoe izy roa mitambatra satria voalohany indrindra le ray aman-dreny zany a efa nandovany le talenta zany hoe ray aman-dreny benjareo taloha zany isan'ery papa Benet Paul Rava zay feny angaly korodogna taloha zay resahany monsieur lame takeo avy any Andofranto a dia nandovany igny ery papanay ery pika sy ny tariny a dia afofezo kely fogna fanazavana zany hoe mbola kely a mbola bitika zany zaho dia efa niaigna tao anatin'le mozika nentim-paharazana satria ny fianakaviagna zay hoe anisany angatinanagna sy finahitana le mozika zany hoe ny fianakaviagna manontolo mihitsy efa milomagno tao anatin'le gadona satria tsy zareo fogna en tant que hoe zareo no nagnano le raha fa ny fianakaviagna noroboka anatin'io campo koa zany dia zany hoe isaky misy fety anatin'ny fianakaviagna misy raha atao a na manday lahy ireny a na magnano fangatangiavy a na nkaratsiagna nkatsarana zany a dia tsy manana hira afa-tsy hiran-drazana tonga antsovany anazy satria dia amin'ny tagnanjareo zany dia igny zany no tsy maintsy andihizana ia tsy mahazo mandefa hira hafa zany amin'ny fianakaviagnanay raha tsy dia an-tagnany iray aman-dreniny zany ia dia amin'le resaka hoe safidy ndraika ny safidy manokana koa za hoe anohy satria ny nampisehoana voalohany alongany a misy tremplin zany karakarainy alliance française a zay atao koa monsieur Sylvain tamin'izany normal ny mpanakanto n'André Anjara d'accord utilisé le fomba utilisé ngambany miaraka nagnano fifaninanana taminay a dia isorana moa Zanahary fa ny tegna no nandray ny amboara tamin'izany a monsieur Sylvain no anisany mikarakara ihany koa tamin'izany a dia ny afatra kely fogna ngambany a atsiko kely amintsika zanandry a zany hoe marina fa mety misy fifaninanana farafarakany a ka raha hitanareo zao ery Delaine sy Delaise nagnano concours international tany Russie nagnano ragasy zareo a indrindra aza dino aza megnamegnatra mihitsy a ny tafy gasy rehefa magnano concours fa igny no anisany ato ino zany le ato zafady ambony apanga kokoa ia igny no magnome lanjy kokoa am'le raha ataonao marina fa miteny gasy ianao am'le concours a fa igny fitafinao igny no anisany agnavagnanao kokoa zany am'le raha ataonao izay ny korana tsikibitika fogna zany hoe azariana no antegna fa ino no tegna mahanao anao ahafantarana ny faritra sy ny faritany indrindra ny firenena misy anao ino ny makasika ino natao hoe fihiziana ara-kolontsaina fihiziana ara-kolontsaina anteny français moa zay identité culturelle fihizina no mahaizy anao zay dia ndao sika alohan'ny iverenana ny panélistre iresaka matsy ny assistant aveo satria mitsofoko amin'le tena débat sika hoe ino nataontsika aprodorany basesy ataontsika ho any amin'ny ralasilo ianao a mpiangaly mozika efa tsy resahana tsony hoe ina ny gadikirany zany silo zany fa malalaka dia malalaka ny univers musical alohan'ny silo a ahoana ny atsika macro vision lovatsasy ahoana ny fahitany silo a ny mozika malagasy ny ankapobeny amintsika anteny zao mpakasirika silo miaraba atsika rehetra
ny somary tsy manakany le fanontaniana fa satria nytaoatsaiko hoe ahoana nampiroboroboana ny kolontsaintsika tsirairay le pasesa moa zany anankiray resahana eto ho ampifandraisiko amin'le fanontanianao ihany nefa zay hoe mozika malagasy tsara misy manan-karena be satria kolotsaina dia kolotsaina tsirairay amin'ny faritra ny kolotsainy malagasy atsika fotsiny samy hafa reo a kolotsaina tsinona misy an'le hoe nikolona ny saina sy ny hikolona ny saina zay ny lasa sy ny hoavy dia hitako hoe manan-karena be tsika tsy za fotsiny angamba miconstate an'izay fa tsika rehetrarehetra samy matsapa hoe manan-karena tsika fa le ataoko hoe mahalinana hoe ny intéressant ahoana ny ampirobona anazy ho lasa lavitra mba hitoetra efa toa dia afaka ino misy zao satria hitina le transition mankany ny assistant hoe manakevitra anankiray aloha anao présentation kely ny tena koa fomba fijeriko azy ny ataoko a ny tena ataoko amin'ny efitra andavanandro dia mikirakira mozika any amin'ny lafin'ny famoronana fandrindrana sy raindray mikirakira fisainana entina manao mozika mindset ozy izy ny olona na développement personnel ozy izy sasany hafa ny kirakira kely momba ny saina satria miaraka ireo zavatra reo dia ny hitaritako kely an'le saintsika ao anatin'le resaka kolotsaina anankiray a misy ny forme dia misy ny contenu misy le zavatra nytantarainy zavatatsy iny le forme an'le izy voalohany le hoe natao tamin'ny fionana rehefa avy manao an'le fary rehefa miraikitra le fetin'le fary iny le forme an'le izy zany dia ny contenu any a le fara iny raisina voalohany le valy reny zany karazany zany hoe ao anatina basesa dia misy contenu any zavatra maromaro misy ligne de batterie manao hoe tokotokako misy ligne de basse manao hoe tsy tovizany amin'ny tsapika manao tsy tovizany ny contenu technique iny fanaratsika ny particularité an'iny a dia fampiasana an'iny maharitra zay ny tena mampaharitra anazy raha raisitsika ny reggae zay kolotsaina ny pitapita be avy any amin'ny ska avy any amin'ny rocksteady a zay vao nyraisan'ny Bob Marley tamin'ny reggae a zay vao toizany ankizy ankehitriny lasa raga lasa tosta lasa zavatra be da be dia ny fomba nanoiza anazy tsy le forme an'le izy mitovy fa le particularité kelin'le contenu an'ireny a nalaina nampiasaina tamin'ny zavatra hafa lasaka afaka mitoy le izy zany hoe possible amin'ny danse fotsiny ampiasaina dia efa maheno hoe basesa possible amin'ny valia fotsiny ampiasaina possible le rimina na batterie teo iny misy exemple teo le hiran'ny volambita vao mandeha le izy dia todika tato amin'ny dadana ny tany hoe hiran'izy zay dia version an'izy dia valina anany izy hoe version any rosy zay satria fa tsy hainikotsolo le basen'izy le mahabasesan'le izy fa lasa ligne de basena salegny izy ton fa le basena basesana raha mety teknika kely no fanazavako azy fa nytiako azavaina zany dia zay hoe mifanalatsika n'le particularité amin'le zavatra mitranga rehetrarehetra ao anatin'le basesa rehefa fantatriny a dia azo entinany amina zavatra tsirairay hafa zay a anisany ampaharitra be a sy ampiroborobo amin'le kolotsaina ny forme eo foana iny le antsotsika hoe forme nentim-paharazana dia respectetsika iny fa ho atsika zay tia hanohy an'le izy tia ampiroborobo ny fanohizana azy dia mila mahafantana zay particularité an'izay hoe
ny matetika particularité any Basesa le duo le pire ndray ambany dia ndray ambony. Misy mamolaka izy ery afarany misy couple misy ouvray dia mamolaka. Nangory tao moa teo efa voalazany Madame Marie-Lise teo. Marie-Lise teo anisany mitondra be an'le izy. Za vao taminay no Basesa dia navaly an'le fanontaniako hoe tsy mifanakaikikaiky sega ihany ve le izy dia voalaza an'le tantara moa le izy hoe tena izay mihitsy zany tao anatiny réunionnée no tompony setrika amin'ny fary dia gasy milalao anatin'le izy dia misy dia ny anazy zany izay ny ohatrany hoe natonga dia nakany amin'ny torohevitra sahady fa zavatra pratikeko isan'andro hitako amin'ny kolotsaina pays hafa ny tanàna hafa amin'ny firenena hafa dia iny moa natomboko tamin'le fanontaniana hoe malagasy le izy dia tonga dia laoko mivaliana tamin'izay fa izay no fahitako azy. Makasitraka Sily tonga betsaka tena musicologie no ratsika teo tena hoe nanao étude la musique sika avy any amin'ilay battement lay contenu satria raha tsy fantasika ny contenu very amin'ny forme-tsika ho any amin'ny assistant sika miresaka ny assistant ny fanontaniana dia hoe ny problématique dia hoe ahoana ny fomba ahoana no ahafahantsika mampiroborobo ny mozika Basesa.